mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alatsinainy ity aty am-piandohana dia mirary ny soa indrindra ho anao sy ny tokantrano misy anao ary koa manasa anao naaraka izany isan'andro eto amin'ity pejy izay anarantsika ny lesona sekoly sabata ity. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio lesona ho an'ny lehibe dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misotro anao izay fa mbola menao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Misaotra anao ihany koa izay mbola mitaona aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa mila mandinika an'izany izay mba hampitombo ny finoana izay anananay anao ary koa azahoanay herim-panahy mandrakariva. Ka dia mitenena Tompo fa voniko hiaino anao izay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ataovy mpianatra ivoniraka. Ataovy mpianatra ivoniraka. Misy baiko ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 20 ilay antsoina hoe iraka lehibe izay hanomezan'i Kristy toromarika ny mpianany mba handehany hanao mpianatra, hampianatra azy ireo ny finoana sy hampiditra azy ireo ao amin'ny fianakaviam-ben'ny mpino. Azo raisina amin'ireto endriny efatra ireto ireo singa fototra izay mandrafitra an'io Matthieu 7:20 io. Dia ny voalohany mibaiko ny mpianana ho an'i Galilea araka amin'i Jesosy. Ny faharoa dia manantona azy ireo Jesosy manambara ny fahefahany amin'ny mahampanapaka azy. Fahatelo dia maniraka ny mpianany hanao asa manokana Jesosy dia ny hanao mpianatra. Ary farany dia manome toky Jesosy ho ahomba ny mpianany hatramin'ny farany. Ny fanaovana mpianatra no asa sy laharam-pahamehana ifatoan'ny iraka lehibe. Amin'ny teny Grika nanoratana azy tany am-piandohana dia toy izao ara-baky teny ny fanombohan'ny Matthieu 7:27. Manao hoe araka izany efa fizotran'izany dia ataovy mpianatra. Ilay hoe araka izany dia milaza fa ilay iraka dia miankina amin'izay vao avy nambara teo aloha zany ny hery sy ny fahefan'i Jesosy amin'ny mahampanapaka azy. Izany hoe ireo rehetra ireo avy amin'ny fandresena azony tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsara ho marihina koa fa ny hoe ataovy mpianatra io ihany no matoa-teny amin'ny filaza-mandidy manan-kery indrindra amin'ny iraka lehibe. Ny mampianatra ny olona rehetra, ny manao batisa azy ireo ary ny mampita ny fampianaran'i Jesosy amin'izao tontolo izao, ireo dia dingana ao anatin'ny fanaovana mpianatra. Mitarika ny mpianana amin'ny tanjona iray mazava Jesosy dia hoy izy hoe ataovy mpianatra. Io andalan-teny io izay anisan'ny fanambarana iraka lehibe indrindra ao amin'ny soratra masina manontolo. Ny teny fikasan'i Jesosy omban'ny mpianany mandrakariva no mamarana an'izany. Mazava fa tsy natao an'ireo mpianatra voalohany monja izay vory tamin'io fotoana manokana io ilay iraka lehibe. Tsy ho vitan'izy ireo samby rery ny handeha ho any amin'ny firenena rehetra hanatanteraka an'ilay iraka ny fanaovana mpianatra, koa mahafoaka ny olona maneran-tany izany io iraka io. Zasy ianao anatin'izany isika rehetra dia natsoina hanatanteraka azy. Tokony ianao ny asa fanaovana mpianatra izay rehetra mpanaradia marina ny Kristy ary fanampin'izany dia natao an'izao tontolo izao ilay afatra toriana, ny filazantsara mandrakizay an'i Jesosy Kristy izay tsy hanavakavahana faritra, tsy hanavakavahana saranga ary tsy hanavakavahana foko. Ataovy mpianatra hozy izy, io no iraka. Ary inona moa izany no ankon'ny baikon'ny Tompo amin'ny fomba fiainanao sy ny fanompoanao ny hafa amin'ny alalan'io iraka io. Dia asainantsika hisaintsaina izay ary aoka ho tsarovitsika mandrakariva fa ny didiny men'ny Tompo izay maniraka antsika mba hampanao ny mpianatra ny olona rehetra
dia tsy natao hansangarangan'olona manokana ihany na ny mpitarika manokana ihany, fa natao ho tanterahantsika tsirairay avy izay mpanaradian'i Kristy, mpanaradia marina an'i Kristy. Ninona fipety ho fahaiza manaonao dia ampiasao mandrakariva izany mba entina fampapandrosoana ny asan'Andriamanitra ary ihany koa entina hitondrasana ny fanahy tanterahana an'ilay iraka lehibe izay nomeny Kristy io. Koa dia alao hery ary aoka isika hibanjina sy ahatsiaro mandrakariva n'izany iraka izany, ka izay nomeny Tompo eo am-pelantanantsika ny ho ampiasaintsika ho fanofozan-kery entina hamonjena ny hafa ihany koa. Izany lesona izany anie mba ampisaintsainantsika mandrakariva ary hitondra antsika ho amin'ny iraka nampanaovan'i Kristy antsika. Amen. Renay masina tsara indrindra, mbola misaotra anao izany amin'izany lesona nomenao anainio izany. Misaotra anao ihany koa izay mbola mampatsiahy anay amin'ny iraka izay nampanaovinao anay. Izany tokoa ny ahafantarana fa mpianatra ao izahay dia ny fanaovana ny sitraponao. Mandeha tahaka an'izay nandehananao ihany koa, ary arakaraka ny hanaovanay an'izany fantatray fa ahazo fanandramana vaovao aminay eo aminao mandrakariva izahay, ary ahazoto andika ny teninao. Ometezenao androtsaka ny fanahinao masina ho mpony tsirairay avy, ary ihany koa hanome ny hery, ka tsy omenatra izay tory ny filazantsaranao fa hijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.